ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ramaraba antsika rehefako tratra ity zoma fa 5 volana desambra ity ny mofinaina izay nalahatry ny sampana sekolalady foibe ho antsika dia ny bokyny Jeremia mpaminany, Jeremia 1:30, Jeremia 1:30 5:20 ka hatramin'ny 20, Jeremia 1:30 5:20 ka hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy riavako. Izao no lazain'i Jehovah: nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra. Rahely nitomaniny zanany, ary tsy azo nampiononina izy noho ny amin'ny zanany satria lany ritrireny. Izao no lazain'i Jehovah: atsaharo ny fitomaninaao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa hisy valiny tokoa ny ataonao Jehovah, ary ody avy any amin'ny tany ny fahavalo ireny. Ary misy fanantenana ho anao any am-parano Jehovah, fa ny zaza dia hiverinao any amin'ny taniny ray. Efa reko tokoa Efraima nitomaniny tenany hoe nofaizanao aho. Eny nofaizana toy ny ombilahy kely tsy folaka. Averenao teo tafaverina fa ianao Jehovah Andriamanitro. Noho ny efa niverina tokoa dia vao nahalala faninenana, ary efa nampahafantarina ny toe-tenaka dia nitehatratra, menatra sady mangaia, fa latsain'ny tsy ny fahatanorako. Zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy? Dia fatra-pahatsara azy isaky ny mitezitra azy aho, noho izany dia honena azy ny foko. Amindra fo aminy tokoa aho, o Jehovah. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa tany amin'ny 100 na faharoa no marina koa dia nisy mpampianatra, atao hoe mpampianatra teolojia, tsy dia mpampianatra teolojia loatra fa nandalina ny teolojia izy, antsoina hoe Marcion. Marcion dia nipoirana antsoina fampianarana diso hoe marcionisme. Ny marcionisme izay fotom-pampianaran'ny Marcion dia niresaka momba ny hoe misy andriamanitra anankiroa fantatra eo amin'ny Baiboly. Mazava ho azy fivavahan-diso zany, izany fampianaran'ny Marcion satria nomelohan'ny fiangonana izy aty amin'ny atenatenan'ny taonjato faharoa. Dia i Marcion dia nazava hoe misy andriamanitra anankiroa izy, teny andriamanitra ny testamenta taloha sy ny andriamanitra ny testamenta vaovao. Ny andriamanitra ny testamenta taloha ity fampianaran-diso ity dia lay andriamanitry ny rariny, zay no ilazany azy, andriamanitry ny rariny, andriamanitra sarotiny amin'ny rariny, ary io andriamanitra io izy dia andriamanitra ambany. Fa ny andriamanitra tena izy izy dia lay andriamanitry ny testamenta vaovao, izay ambaran'ny testamenta vaovao, indrindra ambaran'ny Paoly, izay hita ao amin'i Jesosy Kristy. Dia arak'izany izy dia samy hafa ireo andriamanitra anankiroa ireo. Ny andriamanitra tena izy izy dia ny andriamanitra ny testamenta vaovao amin'ny alalan'i Jesosy sy tantarain'ny Paoly amin'ireo epistily izay 10 nosoratan'ny Paoly. Fantatsika fa tsy 10 misaotra masina fa ny Marcion dia nataony 10. Dia arak'izany izy dia tsy ilaina ny testamenta taloha, tsy ilaina koa ny filazan'ny tsara fa tsy filazan'ny tsara ny lioka, dia tsy ilaina ny testamenta taloha miresaka ilay andriamanitra tsy izy, dia noho izany dia tsy ilaina ny testamenta taloha. Dia melohan'ny fiangonana moa ty fampianaran-diso tamin'ny taonjato faharoa antsoina hoe marcionisme ity. Mazava ho azy satria ny andriamanitry ny testamenta taloha ihany andriamanitry ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao dia fahatanterahan'ny faminaniany ny testamenta taloha. Fantatsika fa testamenta taloha dia tsy misaraka amin'ny testamenta vaovao, marina tokoa, fa raha sarahana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia manjary tsy azontsika tsara ilay andriamanitra, tsy azontsika ny momba an'andriamanitra raha ohatra ka sarahana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa eto amin'ity ataontsika hoe bokin'ny Jeremia mpaminany zara mofinaina ity mantsy dia eto andriamanitra entitra ary tahaka ito ny bokin'ny Jeremia mpaminany itony nahatonga ny Marcion teny andriamanitra ve dia
de enjana be ohatrany sarotiny be nandray raha mosy miteny Andriamanitra masika ny Andriamanitra ny testamenta taloha tsy zay loatra fa ny Andriamanitra ny testamenta taloha ny Andriamanitra ny testamenta taloha ihany ny Andriamanitra ny testamenta vaovao raha iny Jesosy mazava ho azy tsy miova Andriamanitra fa izay tsy takatsika momba ny testamenta taloha de hoe ny lalam-pamonjena nataon'Andriamanitra zanak'olombelona nge tsy hoe zavatra ponctuel fa zavatra antohy zavatra efa nomanin'Andriamanitra hatrany amin'ny bokyny Genesisy ny fomba hamonjen'Andriamanitra zanak'olombelona ary izay fomba namonjen'Andriamanitra zanak'olombelona zay de nifidy firenena izy eloha nanomana firenena izy eloha ny tagnanak'Israely tagnanak'Abrahama dia nitezainy ireo nampahafantarany momba azy Andriamanitra tsy maintsy naseho aloha ny hoe sarotiny izy tsy maintsy naseho ny hoe tsy maintsy nahariary ny testamenta taloha ny mahampanotany olona tsy miharihary ny mahampanotany olona raha tsy nasiana lalàna tsy miharihary ny mahampanotany olona raha tsy naseho ny fampiarana ny lalàna zany hoe jerena ao anatin'le solomaso hoe lalana tsy maintsy nidiavina ny testamenta taloha mba hahatakarany olona ny famonjena tsy takatry ny olona ny famonjena sy ny famelan-keloka nataon'i Jesosy raha tsy takatry ny olona fampanota izy ary tsy takatry ny olona ny mpanota mahampanota azy raha tsy nomena azy aloha ny lalàna ary tsy takatry ny olona ny famindrampon'Andriamanitra sy ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra raha tsy nisy ny fanamelohan'ny lalàna zany hoe sekoly nanomanan'Andriamanitra amin'ny fiavian'i Kristy ny tantaraina ny testamenta taloha hany ka raha ohatra ka mijery vilana de manjary mieritreritra hoe to Andriamanitra masika be ny testamenta taloha to Andriamanitra tsy mamindra fo ary dia nandray mety ho azo ny fakapana eritreritra tahaka ny Marsion amin'ity eto am-piaratanantsika ity ny Jeremia toko 8:30 ka hatramin'ny 20 dia maneho ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny mpanompony ary io famindrampon'Andriamanitra io dia lazaina hoe toetra tsy misaraka mihitsy amin'Andriamanitra toetra mampiavaka an'Andriamanitra toetra n'Andriamanitra ary toetra n'Andriamanitra nataony koa amintsika mpanompon'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tena antsika mpanompon'Andriamanitra ny famindrampo dia eto amin'ity mofinaina ity ara dia asehon'ny Jeremia fa mpamindra fo io Andriamanitra io dia io famindrampon'Andriamanitra io dia lazaina hoe miseho natanteraka amina lafin-javatra tahaka izao voalohany de izao io famindrampon'Andriamanitra io dia mitohy mamindra fo Andriamanitra mitohy amin'ny taranaka amin'ny fandimby eto izy de 19:10 Rahely nitomany ny zanany Rahely nitomany ny zanany iza le Rahely dia vadin'i Jakoba Rahely dia loharanony mpirany fireneny Israely dia eto zany a dia Rahely no nitonon'Andriamanitra izy tsy niteny hoe ny fokon'ny Joda izy tsy niteny hoe ny fanjakana atsimo fa Rahely ozy Rahely lay reniny niteraka ny apahany tamin'ny fireneny Israely dia ninona soatra masina nin'Andriamanitra nitononona zany eto Rahely mba ilazana amin'ny Joda zay niodina tamin'Andriamanitra ny Joda zay niodina tamin'Andriamanitra ka iterenan'Andriamanitra hoe tsy maintsy horavan'ny Babilôna tsy maintsy horavan'ny Babilôna ny fanjakan'ny Joda na ny fanjakan'ny taranak'i Rahely saingy ny fanonana ny Rahely eto de milaza fa tsy adinon'Andriamanitra akory Rahely zany hoe tsy adinon'Andriamanitra ny tantara firy-jato taona firy arivo taona aty aorianan'ny Rahely izao tantara izao no miseho saingy tsy adinon'Andriamanitra Rahely ny dikan'izany de izao na tsy adinon'Andriamanitra ny lalana nitondrany zanak'Israely mamindra fo Andriamanitra noho ny amin'ny Rahely mamindra fo ary miteny hoe reko nitomany ny zanany Rahely amin'ny fotoana itenany hoe efa maty efa lasa efa tsy eo intsony fa ny hoe nitomany Rahely zao nitomany ny fokon'ny Joda nitomany ny Israely avako Andriamanitra ho tsika teo de Andriamanitra mamindra fo
Andriamanitra zay mahagaga ny famindrampon'Andriamanitra ary Andriamanitra hoe tenenin'ny Paoly manao hoe io Andriamanitra io de mamindra fo am'izay tiany amindrana fo. Andriamanitra tsy azo anaovana raikim-poy na règle 2-3 hoe satria namindra fo tamin'ny anina izy de raha mindra fo amin'ny anina izy zany de mamindra fo amiko, na satria tsy namindra fo tamin'ny anina izy tsy namindra fo amin'ny anina de hamindra fo amin'ny anina izy zany. Andriamanitra tsy tahaka zany fa Andriamanitra manana fahaleovantena feno ary Andriamanitra dia afaka mamindra fo ary mamindra fo am'izay tiany amindrana fo. Marina sy mahitsy Andriamanitra ka mandinika ny fon'ny olona, mandinika ny fisainan'ny olona de mamindra fo am'izay tiany amindrana fo izy. Ina dina tenenina? Mazava ho azy namindra fo tamin'ny taranak'Iraely izy. Namindra fo tamin'ny taranak'Iraely izy. Ary io le teneny manao hoe io ange mamindra fo amin'ny taranaky ny marina izay efa hatrany amin'ny arivo manimby. Zany hoe izy ny zavatra sarobidy apetrakatsika ho an'ny taranantsika de izao ny fahamarinana sy ny fanomponan'Andriamanitra. Ary io le tenen'ny tompo manao hoe za nge mamindra fo amin'ny taranaky ny marina. Zany hoe ity fahamarinana ataontsika ity fanompontsika ataontsika n'Andriamanitra ity de tsy adinon'Andriamanitra ho an'ny taranakitsika. Marina loatra fa itsika indray matanjaka be ny fomba fisainana antezanantsika manao hoe ny olona de tsara in'Andriamanitra amin'ny asany. Zany hoe ny tsiraray avy de iseho anatrehan'Andriamanitra ka tsy misy akony amin'ny fiainan'ny olona zay mety ho fiainan'ny olona tany aloha. Eny tokoa. Mazava be zay. Fa izao eo Andriamanitra de miteny manao hoe za dia amin'ny taranaky ny marina de tsy adinoko ny taranaky ny marina. Hoy izy ao amin'ny soratry ny testamenta taloha. Zany de afaka malala de mamindra fo Andriamanitra. Mamindra fo amin'ny taranaky ny marina Andriamanitra. Ary izany taranaky ny marina zany dia ao amin'ny Jesosy Kristy tompo no hamarinina. Ary dia manjary mamindra fo Andriamanitra. Ty Jeremia 4 ao antsika eto. Jerena amin'ny lafin'ny finoana an' Jesosy Kristy tompo mazava ho azy de izao Andriamanitra tsy manadino. Andriamanitra tsy mamela ho irery. Andriamanitra mahatsiaro ny fanekeny nataony tamintsika. Itsika mety manadino fa Andriamanitra tsy manadino ny fanekena nataony tamintsika. No zany de izao mamindra fo Andriamanitra satria tsy manadino ny fanekena nataony taminao izy. Nanao fanekena taminao izy tamin'ny batisa fa hitay ianao. Nanao fanekena taminao izy tamin'ny mpandray fanasan'ny tompo fa ombanao. Nanao fanekena taminao izy tamin'ny nanekenao tompo sy mpamonjy an'i Jesosy de tsy adinon'Andriamanitra zay fanekena zay. Enao mety manadino, isika mety manadino fa Andriamanitra tsy manadino. Ny fanekena nataony tamintsika de mamindra fo izy. Miantra izy. Mahita ny tomanitsika, mahita ny senjotsika, mahita ny fahoriantsika de mamindra fo Andriamanitra. Fa ny faharoa zay aseho andiadiny tsotra masina ty faminaniny Jeremia mpaminany ty izao mahita ny fibebahantsika izy. Mahita ny fibebahantsika izy. Andininy 7:10 reko tokoa Efraima. Efraima moa zanaky Josefa. Zafikely raha zay zany zay raha zafikely-ndray ely. Saingy ny zara roa moa ny fanjakana de ny fanjakana avaratra izay nisy an'ny Efraima sy ny fanjakana atsimo izay nisy ny Joda zay teneniny eto hoe Rahely. De eto koa ny fanjakana avaratra Efraima zany de ny tomany. De miteny manao hoe ny fahaizanao Andriamanitra, ny fahaizana tahaka ny omba lahy-kely tsy voafolaka, avereno ady ho tafaverina fa ianao ny Jehovah Andriamanitra. Zany hoe hitan'Andriamanitra koa ny fibebahantsika de mamindra fo Andriamanitra. Famindrapon'Andriamanitra eo fa rehefa mibebaka marina tokoa isika de hitan'Andriamanitra io fibebahantsika io. Hitan'Andriamanitra io fifonantsika io. Hitan'Andriamanitra io tsy fahazakantsika ny faharatsiny io de mifona isika. Afaka mamindra fo Andriamanitra ho antsika zay mibebaka marina, ho anao zay mibebaka marina, ho an'ny fiangonana sy ny firenena zay mibebaka marina de ho avy ny famindrampon'Andriamanitra. Mamindra fo sy miandra Andriamanitra. Maditra be ny Efraima. Fantatsika ny ditran'ny Efraima fanjakana avaratra nanompo sampy
Fantatsika ny ditra ny fanjakana varatra na mpifangaro fivavahana. Fantatsika ny ditra ny fanjakana varatra Efraima kolikoly tsy fahamarinana ary tsy nisy tsy nandalovany fahalovana atao amin'ny fanjakana varatra na iza na izy na mpitondro io na mpitondra fivavahana io na olo-tsotra io de eto Efraima mibebaka tak'izany ko Joda mibebaka. Afaka malala ny famindram-pon'Andriamanitra de zao tonga iainana arotsak'Andriamanitra rehefa mibebaka sika. Rehefa mibebaka zany hoe miaiky fa tsy tanteraka fa tsy hoe manamartena anatrehan'Andriamanitra. Ndray mantsy isika rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika vokatry ny fahotantsika de Andriamanitra indray ny tsaraitsika. Andriamanitra indray ny mentsika tsiny. Andriamanitra indray ny everitsika fa tsy mahay mitondra. Andriamanitra indray ny everitsika fa tsy mahay mitantana. Andriamanitra ny everitsika fa Andriamanitra masika tahaka ny ataon'ny Marsion. Fa Andriamanitra famindram-po, Andriamanitra fitiavana. Raha miverina aminy isika de mamindra fo Andriamanitra. Fa ny fahatelo sady farany izay isehoany ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ity mofonaina zay asehontsika ety de zao tsy maharitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Onen'Andriamanitra. Andriamanitra marina fa mety tezitra satria ao amin'ny faminaniana amin'ny ao amin'ny bokin'ny Isaiana Jeremia faminaniana rehetra moa de manakariva hoarina toy ny olombelona Andriamanitra, omena endrika na omena toetra tahaka ny olombelona Andriamanitra zay le atao hoe anthropomorphisme, zany hoe omena endrika ho tahaka ny olona Andriamanitra, mety tezitra, mana maso, mana tanana, mijery, mety vizana, mety tezitra, mety faly, misy fihetseham-po. Fijeritsika olombelona zany mba ahatakarantsika n'Andriamanitra de mipetraka ho zay Andriamanitra misy tanana misy maso. Fa izao mazava ho azy misy maso misy tanana Andriamanitra fa izao tsy hoe tahaka atsika olombelona akory izy fa nomentsika endrika nomentsika toetra n'olombelona izy ary miseho amintsika tahaka ny toetra n'olombelona mba ahatakarantsika azy fotsiny. Fa izao mety tezitra Andriamanitra satria nataontsika tahaka ny olombelona izy amin'ny hijerentsika azy. Fa izao ny fahatezeran'Andriamanitra tsy tahaka ny fahatezeran'olombelona. Fahatezeran'olombelona de izao ndrandray maharitra. Fahatezeran'olombelona de ndrandray tsy mitombona. Fahatezeran'olombelona ndrandray de mandratra. Fa ny fahatezeran'Andriamanitra de izao tsy fahatezerana manimba akory fa fahatezerana miteraka zavatra vaovao. Tsaroantsika tsara Jesoa tao amin'ny tempoly rehefa tezitra nandrava latabatry ny mpanakaly vola de nisy zava-baovao, nisy zavatra mitranga, nisy zavatra vaovao nentin'izany. Noho zany dia asehony ity mofinaina ity fa mamindra fo Andriamanitra ka tsy mba mihazona fahatezerana. Amin'ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity de miteny izy hoe amindra foa, fa amin'ny bokin'ny Hosea mpaminany de miteny izy manala hoe tsy anontolo foa, zany hoe tsy hiazona fahatezerana. Rehefa malala tia andam'Andriamanitra, mamindra fo Andriamanitra, tsy mihazona ny fahatezerany amintsika izy. Tsy hoe tsy nentina ataontsika tany amin'ny 20 taona lasa de tazon'Andriamanitra mandaka ankehitriny. Tsy nentina ataontsika tany amin'ny 30 taona lasa de tazon'Andriamanitra. Tsy nentina ataon'ireo razantsika tany amin'ny 100 taona lasa de tazon'Andriamanitra. Rehefa mibebaka isika de fafan'Andriamanitra zay. Fafan'Andriamanitra zay. Mahatoky sy marina izy. Zay mahatonga ny Jeremia mpaminany amin'ity toko 1:30 ity miteny manao hoe fitiavana manak'izay no nitiavako anao hoy ny Tompo. Izany nampaharetako famindram-po anao. Zany hoe tiatsika Andriamanitra de nampaharitra ny famindram-pony tamintsika ka vetivety ihany ny fahatezerana. Le fahatezerana zao ilay tsy fanekenantsika, tsy fanekenan'ny toetratsika zay mandany fahamasinan'Andriamanitra, mandany fitiavan'Andriamanitra dia zay le mahatonga an'Andriamanitra ho toy ny tezitra. Afaka manala amin'ity mofinainy ity ara de mampahery anao Andriamanitra fa mamindra fo izy. Mamindra fo aminao izy fa mibebà. Mamindra fo aminao izy ko te miverena aminy. Mamindra fo aminao izy ko de zao manatona azy. Zay no antony azy fijalian'i Kristy. Zay ny antony nahatongavan'i Jesoa olombelona. Jesoa tonga olombelona
famindrampon'Andriamanitra azo ny tsapaitanana. Noho izany raiso Jesosy, raiso zany famindrampon'Andriamanitra izany fa mamela helokanao izy ary te hanasitrana, te hiteny aminao izy manao hoe zanako mahafinaritra ianao, zaza malalako ianao. Andininy faharoapolo. Vavaksika tompo misaoranao zay fa Andriamanitra famindrampo ianao, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra miasa mahery sy manasitrana anay, mihaino ny fibebahanay, mihaino ny sentony fonay. Tompo, efa niodina taminao zahay de mamela ny elokay. Amindreo fo rezahay, amindreo fo amin'ny tsy fahatanteranay, amindreo fo amin'ny hamafisaponay manamary-tena, amindreo fo amin'ny fiverantenanay ho tsara, ho tsy manota, ho mendrika aza. Mamela anay Tompo fa tao amin'izay anetry tena. Andriamanitra nanao fanekena taminay tamin'ny alalan'i Jesosy ianao, fa hamindra fo sy antranay. Koa mibebaka aminao zay Tompo, amin'izay mety ho napalahelo, amin'izay rehetra tsy tanterakay ka napalahelo anao na tezitra anao, de avelao heloko izay Tompo, fa omeo fiainana vaovao. Tonony aminay ny teninao, arak'izay efa notonononao tamin'ny Efraima hoe zanako mahafinaritra anao zahay, zaza malala anao ary fatra-pahatsiaro anay, mandrakariva ianao, honena anay ianao ary hamindra fo aminay tokoa. Tompo, de mitahy anay, tahio ny tontolo andronay amin'ity zoma ty, ho tontolo andro atsapahanay ny famindramponao, ho tontolo andro atsapahanay fa monina aminay ny famindramponao. De tezao zay mba ho mahatoky hatrany Tompo, iorina amin'ny finoana. Tahio ny asanay, tahio ny tokantranonay, tahio ny fikelezana anay, indrindra Tompo, mba meteza re tahy ny tanindrasanay. Misaotra Jesosy. Amen.